Roger Telma, des actualités uniques, dynamiques et renversantes dans le journal TV. Cyberbike est compatible avec votre console Wii ou PS3. Disponible de suite chez Batimax Intaha pour un prix remisé à 240 000 arias. Offre valable jusqu'à l'épuisement de stock. Batimax, la qualité au meilleur prix. Taorinan'ny hetsika fanoherana izay nataon'ireo mpiasa eo anivon'ny parc botanique zoologique Tsimbazaza sy ireo collège des chercheurs enseignants namaly ny fitakiana teo anivon'ny ministéran'ny fampianarana ambony ary mifanaiky ny anafoanana ny hanomezana ny fitantanana ny parc amin'ny tsy miankina. 5.4 ny fitombon'ny arkarena amin'ny taona 2024 raha 3.5 isanjato izany amin'ny ity taona ity ampitomboana ny vola atokana amin'ny sosialim-bahoaka tsy miova ny subvention ho an'ny jirama. Ireo no isan'ny teboka ny songadina nandritra ny fampafantarana akabeany ny LFI 2024. Tsy mbola tonga eny amin'ny ankamaroan'ny mpanjara ny simenitra jifaina latsaky ny 7 sy 4 alina ariary hatreto araka ny fanadinana tao tamin'ity androany ity. Mbola mitohy hiatrandry tato anatin'ity herinandro ny fiakaran'ny vidin'ny simenitra eny an-tsena. Nambarana teo anivon'ny ministera tompon'andraikitra fa manomboka amin'ity herinandro ity no aparetaka ireto simenitra ireto. Totosa androany fanokranana ny EPP Antsamarofozy commune Kadikely Lafy taorinan'ny fanavozana no tanterahan'ireo mpiara-miombon'antoka maro. Sekolim-panjakana izay isan'ny mendrika indrindra amin'ity commune ity raha ny fanazavana. Maresaka iraisam-pirenena olona 5 no maty tany Soudan vokatra ny fifandonana teo amin'ny mpitandron'ny filaminana sy ireo mpanao fihetsiketsehana manohatra ny fanongana mpanjakana ny tranka ny 20 oktobra lasa teo. Nanditeny Növetrana. Finaritra tompoko lasy sy tompoko vavy fotoana vaovao amin'ny École de Vie Manazanoara anaraka izany hatramin'ny farany. Nanombotsika ny vaovao dia taorinan'ny hetsika fanoherana izay nataon'ireo mpiasa eo anivon'ny parc botanique et zoologique Tsimbazaza ary ireo collège de chercheurs enseignants namaly ny fitakiny izy ireo teo anivon'ny ministéran'ny fampianarana ambony ary ny fanaiky fa anafoana ny hanomezana ny fitantanana ny parc amin'ny tsy miankina miantarandriana io. Nanomboka tamin'ny valora maraina ny vondrona teto amin'ny fidirana amin'ny parc botanika sy zoologika Tsimbazaza avokoa ireo mpiasa eto anivon'ny parc sy ireo collège des chercheurs enseignants nanohy ny hetsika fanoherana ny filazana ny fisiana famindrana fitantanana tsy miankina ny parc. Namafisina izy ireo androany fa nisy ilay taratasy ary misy ny soniany teo anivon'ny ministéran'ny fampianarana ambony sy ny fikarohana ara-tsiansa. Taratasy izay misy manao soni eo hitantsika io ngambany misy manao soni eo nahazo sonian'izany ny SG nahazo soni ny PBZT. Taratasy izy ity nalefa ho anay ato amin'ny PBZT pour attribution et pour information. Pour attribution zany dia baiko nomena anatanterahana asa iray. Taratasy anankiray fahandrony dia misy olona manao soni ihany koa io hitanareo io. Taratasy faharoa niaraka tamin'ilay baiko izay baiko omenanay anatanteraka an'ireto zavatra ireto zany. Ka aminay mpiasa dia everinay fa tsy azonay ekena ny famindrana ny fitantanana ny parc Tsimbazaza ho amin'ny privé. Zay efa vita soniany aloha zany dia tsy nitenenanay mihitsy fa raha ny baiko moa izy ity taratasy baiko izy ity tonga eto am-pelatananay dia ny hanerenanay anatanteraka an'io fikasana amindra ny fitantanana ny parc io amin'ny fondation Axiane. Zay aloha tsy teny hoe mandainga izy na tsy mandainga fa iny zany taratasy aseho anareo dia anjaranareo no mitsara hoe mandainga izy na tsy mandainga. Zahay koa tsy hoe izahay indray ny avinavina raha misy resaka partenariat satria zay no teneniny any hoe resaka partenariat dia davin'ilay groupe vahiny ho atao amin'ny parc. Tsy ho zao zay vao nanana partenariat.
fa partenaire-nay hatramin'izay tsy miditra amin'ny fitantanam-bolanay dia tsy miditra amin'ny fitantanana ny olonay fa manampy izy raha misy afaka anampiana raisinay tanandroa dia zay hoe tsy vahaolana koa le fivarotana ny toeram-piasana zany fivarotana nyty patrimoine national tsika ty amin'ny vahiny raha misy resaka hoe tsy fahombiazana hoe lazay ny olona fa hoe mahimy biby hoe tsy mahomby misy an'izao misy zao tsy idirinay resaka fitantanana raha tsy mahomby ny mpitondra sy mpitadana eto a be deabe reo olona manana fahaizana manana traikefa zoany zareo manolo an'izany a arak'izay eritreretiny hoe ty mety avita ampandrosy ampandehan'io parky io takin'ireo manao ny fitokonana ny sina taratasy ofisialy manamafy izany zavatra andrasanay zany a dia ny fandefasana taratasy aty aminay fa hajanona io zavatra io fa rehefa tsy misy taratasy administration publique natao raha fa tsy misy ny taratasy a izay milaza fa tsy misy na manohatra sy manafoana n'io zavatra io a dia heverinay a ohatra mbola nataony zareo taloha fa mbola mitoy ihany io a any aoriana any ka zay zany dia tsy anaiky mihitsy raha tsy misy taratasy avy any ambony any a milaza fa foana io a fikasana io a na hajanona io fikasana io arak'izany dia lazaina ankehitriny fa izahay reto a no tsy mampandeha ny toeram-piasana raha misy ny tompon'andraikitra eto amin'ny toeram-piasana tsy manao ny asany raha misy ny zavatra tsy mety anoany ny zavatra angatahanay a amin'ny tompon'andraikitra ara-patsakana isan-tsokajiny dia ny fanitsiana raha mbola azo ahitsy ary ny fanoloana mihitsy a raha tokony hosoloana ireo tompon'andraikitra izay manao ny tsy mety fa raha misy ny zavatra tsy mety a na zavatra tsy mandeha amin'ny zelona dia tsy tokony atao fanararotana hoan'ny hivarotana aloha tonga dia itsiko mihitsy ilay fitenena hivarotana ny parka ho amin'ny privé taorian'ireo hetsika ireo namaly ny fitakina ny teo anivon'ny ministerany fampianarana sy ny fikarohana ara-tsiansa samihafa nefa ny fanazavana no entin'izy ireo tamin'izany araka ny fampitam-baovao sy ny taratasy vita sony fifanarahana ny voaka ity fampitam-baovao voalohany ity ohatra dia manambara mazava ety ambandy fa tsy marina velively ny filazana fanafindra amin'ny vahiny na amin'ny fondation Axian ny fitantanana ny PBZT tolotra fiara-miasa nisy ary nanao ny fandraisana sy ny fandiniana ny andinin'izany rehetra ny ministera mazava araka ity fampitam-baovao ity fa nolavy ny ministera ny filazana ny fisiana fanomezana ny fitantanana ho an'ny tsy miankina tsy tahaka izay kosa ny voasoratra araka ny fanaovaotsy ny fifanarahana nataony teo anivon'ny ministera izany hoe ny sekretera jeneraly ministera voakasika solontenany mpiasa ary ny collège des chercheurs enseignants voakandroany araka ny taratasy maneho ny fehi-kevitra ny voaka ity izay hita eo amin'ny pejy parc botanique et zoologique de Tsimbazaza ny fanaiky ny fanafoanana ny hanomezana ny fitantanana ny PBZT ho an'ny groupe Axian araka ny taratasy nitondra ny laharana 5/24/20 Mesupresse Mine SP tamin'ny 9 novambra 2024 sy ny 13/7/2024 2024 Mesupresse SG ny 12 novambra 2024 mikasika ny volavola mpamindram-pitantanana ny PBZT ho an'ny groupe Axian io ireo nanao sony voalazy ireo raha ity fehi-kevitra ity no jerena mitombona ny lazain'ny mpiasa izany hoe efa nisy ny fanapa-kevitra nyraisin'ny ministera ary izao tonga amin'ny fanafoanana izany izao indray tamin'ny alalan'ny fanaovan-tsony sy ny famoahana fehi-kevitra izao 5.4 isan-jato ny fitombon'ny arikarena amin'ny taona 2020 sy 2020 raha toka 3.5 isan-jato io zany amin'ity taona ity ampitombona amin'ny vola atokana ho an'ny sosialim-bahoaka tsy hiovan'ny subvention amin'ny orinasa jirama ireo nisan'ny tebika ny songadana ndritra nefa mpahafantarana ankabeny ny LFI 2020 sy 2020 nasaina androany no nampahafantarany ministry ny toe-karena sy ny fitantanam-bola manoloana ireo solombavim-bahoaka ny firafitra ankapobeny ny volavolan-dalàna laharana fa 7/20 bara 1/20 sy 2020 momba ny lalàna mifeny fitantanam-bola-panjakana ho an'ny taona 2020 sy 2020 nisongadina tamin'izany io fiatsaran'ny toe-karena amin'ny taona ho avy noho ny fahatapera-ny amena ara-pahasalamana ary vinavinainy hiakatra 5.4 isan-jato ny arikarena faobe raha toka 3.5 isan-jato izany tamin'ity taona ity misy ny inflation fa tsy hiakatra be izany fa voafeh raha tamin'ity taona 2020 sy 2020 dia 3.5 isan-jato eo ny croissance
dia teo amin'ny 400 kosa ny inflation amin'ny 2022 dia eo amin'ny 5,4% ny croissance ary 4,4% ny inflation. Notazomina tsy oatra ny 380 milliards ariary ny vola fanampiana ho an'ny GMA ary efa tafiditra ao anatin'izay ny consommation ny fanjakana amina jiro sy rano. Momba ny fandaniana omendanja ny sehatry ny sosialy raha 5,7 miliara ariary zany tamin'ny taona 2024 ampiakariny 7,7 sy 700 miliara ariary amin'ny taona 2024. Isy ihany koa ny vola mitetina 200 miliara ariary atokana anafarana ireo entana ilaina amin'ny fiainana andavanandro ahafahana mifeny vidin'izany. Niakatra ny vola tokana amin'ny fampianarana ambony mba amana ireo olana miseho amin'ny fandraisana vatsim-pianarana. Raha 7,10 miliara ariary zany tamin'ity taona ity, lasa 7,70 miliara ariary amin'ny taona ho avy. Dia misy fiakarana kely eo amin'ny 1,1 point eo ny taux de pression fiscale. Dia misy fiakarana mitovitovy amin'izay ihany koa dépense eo amin'ny 1,2 point eo raha oharina amin'ny taona 2024. Raha resaka déficit zany isika dia nahitana recul ny déficit base caisse atsika raha ohatra ka -6,6% izy tamin'ny 2021 dia -6,1% kosa izy amin'ny 2022. Ny déficit primaire kosa dia ny atsara raha -2,5% izy tamin'ny 2021 dia -1,3% izy amin'ny 2022. Isan'ny tsikaritra amin'ity volavolan-dalàna ity ihany koa ny fampiakarana ny subvention andreo commune. Ankoatra izay, anomboka ny fanamboarana ny pipeline any amin'ny faritra Atsimonosy, anangana ozinina anamboatra ireo tuyau, ary izy ny camion de forage hovidin'ny fanjakana izay efa nampidirina ao anatin'ity volavolan-dalàna ity ihany koa ny hoenty manana amin'izany. Araka ity volavolan-dalàna mifeny fitantana-mbolam-panjakana 2024 nampahafantarina androany ity. Ny 13,700 ny volam-panjakana dia atokana ho an'ny sehatry ny sosialy, ny 13,700 ho an'ny fanorinana fotodrafitrasa, 8,700 ny fitantanan-draharam-panjakana, 4,700 ny filaminana sy ny fitantanana anatiny na ny administration du territoire, ary ny 2,700 ho an'ny sehatry ny famokarana. Tokony hojerena akaiky amin'izao fandaniana ny LFI 2024 izao no mahakasika ny pression fiscale ho ny solo-mavomboaka voafity tao ambanja. Tokony hojerena manokana ihany koa ny tsisy ny fanavakavahana manoloana ny fakana aba sy etra amin'ny vahoaka. Kato Andretsilavo. Isan'ny fampidiram-bolam-panjakana goavana voarakitra ao anatin'ny LFI 2022 ny etra sy ny aba avy amin'ny fatijeranana izay tombanana ioatra ny 3,000 ariary. Manampy izany ihany koa ny etra sy ny aba alaina amin'ny vahoaka. Sahirana ny mponina, indrindra taorian'ny valanaretina, ka tokony ho dinihana akaiky ny momba ny pression fiscale. Sahirana zany zay indrindrandrindra hitantsika fa tia amena ara-pahasalamana ty tsy nisy vola niditra na tamin'ny mpivarotra na tamin'ny mpividy. Ka eto zany agnisan'ny zavatra iadiako hevitry agnatin'ny commission des finances na tsy agnatin'ny membre de commission za fa afaka tsara manatrika zegny raha ny commission des finances zegny mikasika le pression fiscale sy 5% chiffre d'affaires izay appliqueny amin'ny na mpivarotra ny tegny zany na fomba fiappliquena izy amin'ireny mpivarotro madiniky ireny. Nena ny vidim-bokatra fidiram-bola ny ankamaroan'ny malagasy amin'izao fotoana na ny voly fanodina zany na ireo voly fanondrana hatramin'ny voly atao sakafo ho sarotra ho an'ny vahoaka ny andoha etra sy aba. Ankoatr'izay tsy tokony hisy fanavahana na ny eto Antananarivo na ny any amin'ny faritra. Raha ohatra hoe epibara zany resitsika mitovy ihany ny article agnatin'ny epibara eto Antananarivo sy epibara any amin'ny faritra Diana. Fa maninona zany ny epibara any amin'ny faritra Diana zany mandoa lafo par rapport ny epibara eto Antananarivo. Ka le pression fiscale zany agnisan'ny zavatra manahirana vahoaka amin'ny faritra misy zay regny. Fa azadino ange fa ny vokatra izay iainan'ny vahoaka amin'izao fotoana ange lasa nidy ny vidiny. Raha te hivina, niakatra 9,1 isan-jato ny teti-bola natokana ho an'ny sosialim-bahoaka anatin'ny teti-bolam-panjakana 2024 raha oharina tamin'ny LFI ny taona 2024. Tanjona ny fanarenana ny lafin'ny sosialy, indrindra taorian'ny fotoana nampirongatra ny COVID-19. Manoloan'izany, nanamafy ny solombavambahoaka fa misy toe-javatra mifanohitra ka tokony arenina. Ny vahoaka izay tokony amokatra fa tsy hijanona amin'ny fanampiana fotsiny ihany raha misy fahasairanana mianjady.
Nisokatra tamin'ny fomba ofisialy omaly ny tampiotazana litchi any amin'ny faritra Atsinanana sy faritra Nalanjorofo. Tsy ampy rotsakorana tamin'ity taona ity ka mbola maro ireo litchi no tsy masaka tanteraka fanadina. Omaly ariva no nisokatra tamin'ny fomba ofisialy ny tampiotazana litchi ho an'ny taona 2024 any amin'ny faritra Atsinanana sy ny faritra Nalanjorofo eny. Raha ny hita mbola vitsy ireo tantsaha no namaritra ny vokatra noho ny tsy fampiany rotsakorana ka nahatonga ny fahatarany ny fahamasahany vokatra. Miisa 500 ny mpanangom-bokatra izay voasoratra anarana ara-dalàna raha toa ka 30 kosa ny isan'ny tompo-kirakirana ireo vokatra ahondrana. Betsaka ireo tantsaha manodidina ny tao-masana voalohany no safidy nampiakatra ny vokatra mivantana any amin'ireo mpanondrana. Maro amin'ireo tantsaha ihany koa no tsy mbola nahalala ny vidiny hakany ny mpanangom-bokatra ny aloha ny tena nisokafan'ny tampiotazana. Ankilany raha voalaza ho 200 ariary ny kilao araky ny nambaran'ireo tompon'andraikitra ny herinandro mialoha ny sokafan'ny tampiotazana, 10 ariary kosa ny kilao raha ny hita misoratra eny amin'ny vavahady fampidirana ny vokatra tamin'ireo toerana sasany manamorona ny lalam-pirenena faharoa iny. Atao hoe nisy ny vokatra nefa ny tena mampalahelo tamin'ilay izy dia tsy ampy rano satria tsy sorana. Teo zany no lesoka satria tsy nitombo ny voany amin'ny croissance mihitsy zany dia tamin'iny ny irina mba ho avy ny orana kanefa dia jusque maintenant tsy misy le izy. Mbola tsy naheno hatramin'izao, mbola miandry fa fisendry zareo ny prix mantsy dia amin'ny enina no fisokafany dia amin'izay ngamba vao misokatra eo amin'izay ny prix eny hoe ohatriny. Ny sarasara zao mizara roa le voan'ny letchia indraindray masaky le tapany mbola manta zao le tapany ohatran'izay zany le fandena. Ny vidin'ny letchia tompo dia hoe karazany hoe manao torimasony zamba fotsiny zany zay aminazy io. Ny prix zao mbola sy hitanay. Ka efa misokatra zao ny any amin'izareo zay vao mety mametraky plaka ngamba zareo dia io izy vao hitanay. Na eo aza ny tsy fampian'ny rotsakorana afaka mamaly ny kalitaon'ny filanan'ny vokatra misy raha ny nambaran'ireo mpanangom-bokatra. Raha tena jerena aloha raha fandiniana teny ambolohany dia mety miverina fa mety tsy dia ho tsara loatra ny vokatra nefa raha antsika nahita teo fa raha ny angezany dia tena tsara izy afaka mamaly tsara ny etaetany tsena. Ny orana ny tsy ampy dia izay no heverina fa ngamba ny afaka 2 andro na 3 andro eo dia tena ho tsara ny vokatsika. Heverina ihany koa fa ao anatin'ny fotoana tsara ahatonga ny vokatsika zany eo amin'ny tsena mialohan'ny krismasy satria izay koa dia zavatra ngezabe noho izany izay manantena fa taona anankiray tia na dia teo ary ny zava-misy eran-tany amin'ny aretina fantatra avy amin'ny Covid dia mba hisongadina ny letchi any Madagasikara ny tito amin'ity. Vokatra letchi manodidina ny 5,000 tonna eo no ezahana ondrana makany Europe, Émirats Arabes Unis sy Asie. Afaka 4 andro no miainga ny sambo lehibe voalohany hitondra ny vokatra ary 4 andro aorian'izay ihany koa no miainga ny sambo faharoa. Ankoatra izay, hisy ihany koa ny sidina cargo mitaona ny vokatra amin'ny alalan'ny fiaramanidina. Lafim-baovao hafa kosa indray dia herintaona katroka aotiorina mbola miantona tanteraka ny fandoavana ny volan'ireo orinasa mpanao lalana miisa 300 izay mitetina 330 miliara ariary. Verina nanao fitakiana tetsy anoloan'ny ministerany asa vavety indray izy ireo tamin'ity androany ity Henri Florian. Tsy mbola nahita mbaly ny mandraka androany ny fangatahana izay nataon'ireo orinasa mpanao lalana manodidina ny 300 izay mbola tsy nahazo ny volany taoriany ny fahavitan'ny asa ny taona 2024. Mbola tsy misy fiovany atreto ny fangatahana antony nahatonga azy ireo niverina nanao fitakiana teo anoloan'ny ministerany asa vaventy tamin'ity androany ity. Tsy nisy nandray ihany koa izy ireo raha nangataka fihaonana tamin'ny tompon'andraikitra teo anivon'ity ministera voakasika ity ho an'ny andro ny androany. Tonga tato indray zahay zao tato ministerany travaux satria misy fangatahana zay hihaonanay agny efa tsisy mpandray moa anay eto satria hoe tsy ao tompon'andraikitra. Ny zavatra dingana ataonay zany dia zao farany hoe miasa anao zay monsieur le président fantatray fa mpandraharaha ianao ary hainao zany asa fandraharahana zany. Mino zay monsieur le président
fa hijery anao zay satria olona anao zay azainakao zay nona zay io maty mosary zay io satria raha ntoesainao de tsy ananzoto zao fa mety misy volo manoa randrana angamba am'izao tsy fandoavana ny volanay zao ka dia any aminao ny farafiainanay monsieur le président ary mino zay fa handray andraikitra direct anao tahaka ny fanaonao amin'ny famahana ny olana rehetrarehetra. Tokony ho efa voalohany fanjakana ity volany orinasa mpanao lalana ireto fa tsy fantatra mazava ny antony tsy andaovany fanjakana ilay vola raha ny fanazavana. Le izy ani zany tokony eo voaloha satria ny fotoana efa nitetako hoe misy 502 milliards ny vola fera eo de mahagaganay hatramin'izao hoe pourquoi fa de inona loatra ny antony tsy penay nefa hoe misy 502 milliards ao amin'ny compte ny fera. Ny fera tsisy problème fa vita aby ny procédure tany hoe fa lasa ny didinay tao efa nalefanay amin'ny trésor fa ao amin'ny trésor tsisy ny volanareo fa vita ny didinay fera. Rehefa nanao fagnadiadina zay rehetrarehetra reo de farafiainanay angamba de hoe mangataka re monsieur le président lela-paladia fa ainy ty efa miatra manay izy ty enao ny fanantenanay farany. Andrasana araka izany ny vahaolana ary oso ny mpitondra fanjakana malona ireto orinasa malagasy mpanao lalana ireto. Izy ireo izay nilaza fa efa maro ny dingana efa vita saingy tsy nahazahoana valy ny mahafapo izany hatreto. Mangataka fampiarana didim-pitsarana izay navoaka ny pôle anti-corruption alatsinainy lasa teo mahakasika ilay mpandraraha Safira nahazo fahafahana vonjomaika ny solombavam-bahoaka. Io mpandraraha io izay voalaza fa nanao fanambarana osoka tamin'ny vato sarobidy izay aondrana any ivelany any. Ka eto Andriatsalavo. Ny alatsinainy lasa teo no nivoaka ny didy teo anivon'ny PAK mahakasika ilay mpandraraha Safira sy ireo niaraka taminy. Voalaza fa nanao fanambarana osoka ka sarona teny vato ny 7 Oktobra lasa teo. Raha io didy navoaka ny fitsarana io, nahazo fahafahana vonjomaika avokoa izy ireo, saingy tsy mbola miatra izany didy izany hatramin'izao. Inona no antony mbola hitazomana azy tafarany io ivoany didy tao amin'ny PAK io, ary iza no mitazona azy. Izany dia mampanontany tena satria lasa mampieritreritra anay amin'ny mahasolom-bavam-bahoaka. Io mpanjara io manao asa soany aminay. Hoe inona ary ny tandrona hitazomana an'le olona. Misy feo be dia be efa mandeha any hoe hitadiavana an'izao, anaovana an'izao, hitadiavana inona le olona. Raha te hivina, Safira mitetina 2 miliara ariary mahery no voalaza fa nanaovana fanamarana osoka ary nisy metaly hafa ihany koa niaraka taminy. Ara-dalàna ny taratasy rehetra raha ny fanazavana ary nanaraka ny zotra tsy maintsy holalovana ilay mpandraraha. Tamin'ny alalan'ny Antso Tarobiny nanaovana ny expertise ka nilazana fa nanao fanamarana osoka ilay mpandraraha raha ny fanazavana hatrany. Ahoana moa ny ahafantarana raha io olona io zao manana vaty aty amina aty de hamaritra vato amin'io olona io de asoko ny papely video ve de asay iady prix amina ve io olona io. Ary sara ho fantatra koa fa valeur marchande eny déclaren'le olona io amin'io e. Ary io olona io isan'ny concurrent n'io mpandraraha io. Le olona nanao n'le expertise io. Misy ihany koa orinasa maromaro zay anaporofonay fa tanatin'ity prix de référence ty nakanan'io mitovitovy amin'io daholo nanaovany reto mpandraraha reto exportation amin'ny prix maromaro izy ty. Afaka jeresika zany misy hatrany amin'ny minina. Tandindomindozy izay ireo mpandraraha eto amintsika raha mitoy ny tranga tahaka izao. Araka izany, tokony hovaina sy hoatsaraina ny prix de référence izay miteraka olan'io ho hiatrany ity solombavam-bahoaka voafidy tao io sy ity. Amboarina, aleo mba amboarina ty valeur de référence ty raha io ny problème. Akarina ny prix satria mety amin'ny solombavam-bahoaka ihany koa zay satria mba hanasara n'ity firenena sika ty. Dia akaro ty mangataka ny tompona andraikitra hanakatra n'ity mba sy ho isy fiantraikany any am-mpandraraha lay zavatra navoaka sika. Ary tandidindoza ny mpandraraha eto amintsika raha zao ny toy. Andrasana hatrany no mety hotoin'ity raharaha ity sy ny fanazavana ny antony mbola hitazomana io mpandraraha io hatramin'izao. Androany kosa no nanaovana ny antso miantefa amin'ny firenena maneran-tany mahalona ny zava-mitranga any amin'ny faritra atsimo nosy. Izay niarahany fitondram-panjakana malagasy sy ny rafitry ny firenena mikambana. Masivo maro no nanatrika izany tao koa ny Prime Ministre lehibe ny gouvernement niaraka tamin'ny ministra maro ny alarana Efson.
na eo aza niezaka efa nataon'ny gouvernemanta malagasy any amin'ny faritra Atsimon'i Nosy, mbola maro ny ezaka tsy maintsy atao amin'ny fanarenana ny zavatra mitranga any amin'ny faritra iny, izay hiamia manano sarotra manoloana ny fiovan'ny toetrandro. Androany no natao teny amin'ny ministeran'ny raharambahiny ny fanolorana ny antso miantefa amin'ireo firenena maneran-tany manoloana ny zavatra mitranga any amin'ny faritra Atsimon'i Nosy, izay hianiarahany fitondram-panjakana malagasy sy ny rafitry ny firenena mikambana. Nandritra izany no nitondrany ny praministra lehibe ny gouvernemanta tatitra ireo ezaka efa nataon'ny fanjakana amin'ny fanarenana iny faritra iny. Fantatro tsara fa ny fitondram-panjakana eo ambany fitarian'ny filohan'ny Republikan'ny Madagasikara Andreo Matoa Andry Rajoelina dia fandametraka mazava tsara nanomboka tamin'ny volana Jona ny tetika rehetrarehetra sy ny drafitra ataontsika mba ahafahana mampandroso any Atsimon'i Nosy iny. Fantatrareo fa mametraka atsika ny titre vert, mametraka atsika ny CRNM na ny centre de réhabilitation nutritionnelle et médicale, nametraka atsika amin'izao fotoana zao ny tetika asa goavana indrindra tsy nisy teto firenetsika dia mahakasika ny fantsony mitondra rano avy aty amin'ny FAO makany Amboasary, makany Ambovimbe, mametraka atsika ny tetika asa maro eo amin'ny lafiny angovo izay azo avaozina sy ny sisiny eo amin'ny lafiny fahasalamana, eo amin'ny lafiny fampianarana dia nametraka laham-pahamelana mihitsy atsika mba ahafahantsika mijery tokoa ny fampandrosoana any amin'ny Atsimon'i Nosy ny Madagasikara. Reto mpiara-monina amintsika reto ihany koa mila an'izany toridalana zany mba ahafahanjareo ihany koa mifarimbona ny metanina atsika ijerena manokana mahakasika ny faritra Atsimon'i Nosy ny Madagasikara iny. Zay moa zavatra natao androany. Anampy ny firenena malagasy amin'ny fampandrosoana sy fampivoarana any amin'ny faritra Atsimon'i Nosy ireo mpiara-miombonantoka, tsy hanova ny fomba fiasa efa napetraka izao antso atao izao raha ny fanazavana hatrany. Ny zava-misy fantatrareo tsara fa isan-taona hatramin'izay dia manao ny antso avo ohatran'izao foana zany reto mpiara-miombonantoka amintsika reto tamin'indray mitoraka aty dia napetraka atsika mba anaraka ary ifanitsy tsara amin'ny fomba fijeritsika ny antso atao zareo ho any Atsimon'i Nosy ny Madagasikara. Fantatrareo ireo mpiara-miombonantoka amintsika reo mila faharombonana iraisam-pirenena mba ahafahanjareo miasa ary manome tanana atsika eto Madagasikara. Raha mita amin'ny fanadihadiana natao teo aloha, miaratsy ny toedrarà any amin'ny faritra Atsimon'i Nosy. Antony voalohany ny fiovan'ny toetrandro, ka maro ny ambana izay mampanano sarotra ny fametrahana tetikasa any amin'ny faritra iny, toy ny mety tsy fahampin'ny rotsakorana. Manampy izany ihany koa ny fisian'ny andiam-balala sy ny tsy fahampin'ny lalana any an-toerana. Lamahoafa kosa indray dia mandray anjara amin'ny famolavolana lalàna lasitra hiadina amin'ny herisetra mifamatotra amin'ny saranga ho an'ny firenena mpikambana ao anatin'ny sadaiky parlementera malagasy. Isan'ny ady nataon'izy ireo tany Afrika Atsimo ihany koa ny mahakasika ny lalàna manotoana ny sotoavana malagasy indrindra amin'ny fiarahana mitovy fananana. Yves Richard. Na tsy nahatonga solotena mivantana nandritra ny fivoriam-ben'ny parlementera anatin'ny vondrona sadaika azy Madagasikara. Nandray anjara feno tamin'ny famolavolana ny lalàna lasitra hiadina amin'ny herisetra mianjady amin'ny Mahalà na ny Mahavavy isan'ny lahadiniky ny fivoriana atao Afrika Atsimo parlementera malagasy. Afaka nitondra sosikevitra maro i Madagasikara raha hoanina tamin'ny firenen-kafa noho ny ezaka natomboka ny taona 2012. Hoy ny fanazavana. Raha ny hita teto amin'ny fivoriana ara dia tsika Madagasikara dia nisany efa nahavita melony fotoana satria tsika inge tamin'ny 2019 dia efa nahalany efa lanitsika ny lalàna momba an'izany ady amin'ny herisetra mianjady amin'ny Mahalà na Mahavavy zany zay tadidinareo tsara fa nasiany sasany resabe nefa dia lalàna lasitra iainana amin'ny maha-olombelona ary tena iarovana ihany koa an'izay ny resaka zo amin'ny Mahalà sy Mahavavy zay. Ary teo koa dia betsaka ny lalàna zay mifandrindra amin'ny lalàna iraisam-pirenena amin'ny maha-olona. Na izany na tsy izany, nametraka ny mahazava-dehibe ny soatoavina malagasy nandritra ny ady hevitra anatin'ny famolavolana ny lalàna lasitra ny parlementera malagasy. Isan'ny adian'izy ireo arak'izany tsy ampidirana ny lalàna manohitohina ny fiarahamonina ankabeny, indrindra ny fiarahan'olona mitovy fananahana. Ary nametrahanay mihitsy Madagasikara zao dia nametraka mihitsy hoe izahay dia tsy afaka anaiky ny lalàna zay tsy mety amin'ny kolotsaina malagasy. Dia niezaka zay zany na mampafantatra zareo ho anay malagasy ohatra zao ny fanambadian'ny mitovy fananahana zany dia tsy eken'ny malagasy zany.
dia apetraka mihitsy hoe zahay de tsy mety aminay na miorana lalany lasitra dia manaja ihany koa zay ny fiandrianam-pirenenay araky ny kolotsaina zay mapety ny malagasy dia mijoro am'izay zany tsika na io le diplomatie resa-pirenena de mijoro amin'ny maha-malagasy atsika foana zany itsika ary ao anatin'ny fanajana ny zo fototra maha-olombelona. Ny farany androany fivorimbeny voamera maharitra ny parlementera anaty ny vondrona SADC natao tany Afrika Atsimo ny 14 hatramin'ny 15 ny volana Novambra. Tahaka mazatra sanaraka dokafatra sika melony tirantsika ny tapany faharoa ny vaovao rehefa avy eo ary. Deux fois plus de data pour le même prix. Avec Telmanet One Day, maintenant tu as 300 mégas au lieu de 150 mégas avec Envoul, toujours à 1000 arrière. Alors, à ce prix-là, couvre-toi de data. Tape le dièse 111 étoile 1 dièse. Une source d'énergie qui répond à vos exigences, un groupe électrogène fiable et performant, silencieux et économique, optez pour Greaves Power, les groupes électrogènes numéro 1 en Inde depuis 1859, dotés de moteurs et alternateurs robustes, proposent une puissance de 5 à 2500 kVA. Un vrai rapport qualité-prix pour 1 million de groupes vendus en Inde. Disponible uniquement chez Batimax ou sur le site web www.batimax-mata.com. Greaves, animé par la passion, guidé par la technovation. Avec Gino, laissez-vous transporter au cœur de la nature. Veneto amin'ny fampahalalam-baovao isika dia vitsy ny orinasa malagasy mitady olona manana fahaizana manokana amin'ny tontolon'ny automatisme sehatra mbola malalaka nefa izany eto amintsika raha ny fanazavana azo ary efa miroborobo kosa any ivelany any Michel Arana Arjon. Tsy mbola omen'ny orinasa malagasy lanjan'ny filière automatique raha ampitaina amin'ireo firenena mandroso taraiky Madagasikara amin'ny fametrahana izay asa fanafainganana ny asa atao amin'ny tanàna izay. Ohatrany hoe fanafainganana n'le asa ataontsika an-tanana zany mba ho hafainganana amin'ny alalana fampiasana ny resaka elektronika sy ny resaka informatika zany atambatra zany zay anankiroa zay ahafahana manafaingana n'le famokarana mampiena zany amin'izay fotoana zay ny resaka coût de production zany raha hafainganana izy afaka miparitaka amin'ny sehatra maro ny resaka automatisme industriel fa tsy voatery hoe ampiasaina aty andrenivohitra ihany taraikitsika satria ny antony eo amin'le aralafiny ara-bola mihitsy zany ny orinasa tsy de tena manokana vola amin'izay resaka fanafainganana ny sehatry ny asan'izay raha tsy hoe efa misy mpifanandrina aminazy ka efa hitany hoe efa tady ho dépassé izy par rapport amin'olona zay izy vao manomboka mijery an'izay. Manoloana izay fa vitsin'ny tinady izay dia mbola vitsy ihany koa ny tanora no liana amin'izay sehatry ny automatisme électronique informatique industrielle izay raha ny fanazavana. Ny eto Madagasikara aloha zany azo lazaina hoe mbola vitsy ny mpianatra amin'ny sehatry eo amin'ny resaka automatisation industrielle dia na ny orinasa raha matetika mbola manafatra vahiny izy amin'io sehatry eo ohatra hoe lasa automaticien izy rehefa avy eo na ho lasa ingénieur dans le domaine des équipements industriels ohatra. Iray amin'ireo tanora manovy ny fahalalana ary hivoaka ho ingénieur en automatisme électronique informatique industriel i Leonardo. Manoloana ny fitohizan'ny fiarovana amin'ny fiparian'ny valinaretina Covid-19 tetika asa entina manaraka ireo fepetra ara-pahasalamana ity tetika asa nataony ity. Ty tetika asako ty zany ty tetika asana ty resaka barrière anti-Covid dia en fonction an'le za midétecter casse-pouce
raha manao kasibosy ilay olona dia afaka miditra, dia raha tsy manao dia tsy afaka. Ty barrière ty misokatra sy midy arakaraka an'izay. Dia misy distributeur de gel automatique koa, dia détecteur de température sans contact. Dia respecter izay condition rehetra zay vao afaka miditra anatin'ilay salle ilay olona. Dia ilay izy koa misy fanisana olona zany ohatran'ny tamin'ilay resaka corona reny, dia ohatra hoe i président zao niteny hoe 200 ihany ny olona afaka miditra anatina salle. Dia réglena araka an'izay zany izy. Dia ohatra hoe feno 200 ohatra ny anatin'ilay salle dia tsy afaka miditra intsony ilay olona. Ia afaka manao projet ohatr'izao zay raha ohatra hoe misy afaka manosika na ohatra zany. Raha hoe ampy tsara ny fitaovana sy ny resaka arabola zany. Satria izay ny tena olana amin'ilay zavatra ohatran'izao. Veuillez mettre du gel d'abord. Veuillez mettre du gel d'abord. Veuillez mettre votre masque s'il vous plaît. Masque détecté. Maintenant, placez votre main devant le thermomètre. Iavaka kosa ny fandarana ankitsi-poram-pitsy ao aorian'ny fampahalalam-baovao. Ifantoka misimisy kokoa amin'ny fametrahany fitondram-panjakana malagasy ny Fonds souverain ny adefitra amin'izany, izay ahitana solontenan'ny firaisamoam-pirenena ny Paiteokarena ary solomavim-boaka arahoariny sombony amin'izany. Ary maro ny olona tsy mahafantatra hoe inona dikan'ilay izy, fa maninona ilay izy atao, dia lany tao amin'ny Assemblée nationale izy teo amin'ny olona raha tsy diso 320 mifidy, dia zako ny fiditsia dia député anankiray. Fa ny zava-dehibe amin'ilay izy dia inona hitako hoe famitam-bahoaka zay ny ahako, ary izy voalazako zay, ary jerevanareo fa misy rapport ny Banque mondiale zay manontany tena ny Banque mondiale hoe inona mahatonga ny ty fireneny ty manao fonds souverain grave be io. Zany hoe raha ohatra zany misy volany maloto avy amin'ny ohatra hoe terrorisme na avy amina trafikana rongony na trafic de cocaïne na raha ho an'ny Madagasikara manokana aloha hatreto mbola tsy manana an'izay tombony. Zay ny fanjakana na eo amin'ny serasera raha-barotra iraisam-pirenena arany. Faharoa manarakarak'izay ihany koa mbola fragile, mbola marefo ny système financier raha ny eto Madagasikara manokana. Jerevantsika amin'ny banky izay misy, eo ihany koa ny fampiasam-bola izay tonga eto, mbola tsy ahafahan'ny Madagasikara miaspire, mbola tsy manana an'izay capacité d'absorption zay zany Madagasikara, maka tombony amin'ireny fampiasam-bola avany ivelan'ireny. Misy fiantraikany, tena misy fiantraikany lehibe mihitsy ny zavatra ity, fa tiako sahivana vetivety angambany hoe tahaka ny ahoana ny fomba nandaniana an'ity lalàna ity. Ity lalàna ity dia angambany raha ampitahana amin'ny lalàna hafa dia anisan'ny record amin'ny fomba nandaniana tena mora kely indrindra ary vetivetika kely indrindra nandaniana azy. Anefa rehefa manamboatra lalàna tena mingana maro samihafa ary misy fakakevitra maro samihafa tokony atao mba hahafana manamboatra lalàna, ary izay ny olana eto Madagasikara, ny ankabeazan'ny lalàna eto amintsika dia lalàna namboarina anatin'ny herinandro iray volana farafabetsany ary ny aingana avy amina olona anankiray. Lafim-baovao hafa kosa indray dia totosa androany ny fanokanan'ny EPP Antsamarifoza commune Katikely Ilafy taorianan'ny fanavaozana no tanterahani'ireo mpiara-mombona antoka maro sy kolom-panjakana izay isan'ny mendrika indrindra tamin'ity commune ity raha ny fanazavana azo. Io ny nasaina. Ny volana aogositra teo no nanomboana ny asa fanavaozana ny EPP Antsamarifoza ato amin'ny commune Katikely Ilafy. No ny famaroan'ireo mpianatra, ny fahosan'ny fotodrafitrasa no naharesy lahatra ireo mpiara-mombona antoka toy ny Gem Fields Foundation sy ny Rexma na ny réseau des experts malagasy anao izao fanavaozana izao. Kilasy ho an'le majinika kely vao miditra mianatra zany no ato dia birao ho an'ny tale ary cantine fisakafoanana ho an'ireo ankizy. Akoatran'izay dia nasiana resaka biogaz ahafahana miaro ny tontolo iainana sy misy herinaratra azahoana mikarakara ny sakafon'ireo ankizy ary farany dia nasiana rano fisotro madio.
mpiara-mombonantoka zany a nantondra ny vola dia ny fondation Gemfields, ny teo amin'ny fanatanterahana dia ny association Rexma sy ny ONG Baobab. Miara-mombonantoka amin'ireo tompona andraikitry ny sekoly, ireo ray aman-dreny amin'ny fikojakojana ity fotodrafitrasa ity, izay ahitana kilasy préscolaire hatramin'ny kilasy 5, cantine, jardin, birao, ny biogaz azahoana angovo, ary ny rano fidiovana sy fanadiovana. Ny rano izay hositrahan'ireo mponina amin'ny fokotany Antsamarifoza ihany koa amin'ny sara mirary ho fikojakojana hoy ny tompona andraikitra. Ny mpisitraka izay nanome toky fa hiaro sy hosarotiny amin'izao fananana iombonana izao. Noho ny teny natao laniera, joreto ny tenako izay solitena, tondra ny tenin'ireto mpianatra namako, izany no antony mba hitranganako. Potony fanolorana, fititra amin'ny vavao ny sary, reto aloha voakarakara, izay mpianatra kosa ezaka ilofo, amin'ny fianarana mba ho pirofo, fa tena sitraka ny zavatra nomenareo, kodrakodrana tokoa izy ireo, tena ifanateto am-pamaranana, ezaka izay hitanjona amin'ny fananana, satria izay makolokolo malana soa, olovian'ilay taranaka anarina ihany koa, misaotra indrindra tompoko ny teny malagasy, iny anglisy faingo koa very matra. Tontolon'ny fiompiana kosa indray dia mbola maro ireo miaina amin'ny fiompiana trondro any amin'ny komuna Mahavelona amin'izao fotoana izao. Vaovany toetry ny andro sy ny tsy fampin'ny toerana nisan'ny olana lehibe amin'ireo mpiompy izay Nambina Ravelarsan. Manodidina ny 5,000 ka hatramin'ny 7,000 ny zanatrondro vokarin'ireto bibitrondro ireto isan-taona na dia ao anatin'ny fiovaovan'ny toetry ny andro aza isika izao. Raha ampy kosa ny toerana ompiana trondro mety mahavokatra hatrany amin'ny 3,000 sy iray alina anoany raha feno ireo fepetra ireo araka ny fanazavan'ireo mpiompy. Azoko anotarana fa eo tanimbary zany mba io zany ny taniko dia hoe aloha ao le zavatra no atao. Dia izay no mahatonga miaraka ny fambolem-bary sy le fiompiana trondro. Tsapako fa ny fiompiana trondro zany dia misy tombon-dahany lehibe tokoa satria azo lazaina hoe tsy zavatra dia manahirana zany ny fiompiana trondro. Fa kosa izy tsy dia manahirana nefa mampidi-bola. Noho ny tsy fampiana sy fahateren'ny toerana ompiana trondro dia voatiry ampiarahan'izy ireo amin'ny fambolem-bary ny fiompiana trondro eto amin'ity toerana ity. Tsy manana toerana azoko anotarana fa eo tanimbary zany mba io zany ny taniko dia hoe aloha ao le zavatra no atao. Dia izay no mahatonga miaraka ny fambolem-bary sy le fiompiana trondro. Anitatra bebe kokoa ary amokatra satria tsy ampy le filan'ny vahoaka zany satria izay zao teo fa nandefa trondro nakany Manjakandriana mandefa zanan-trondro. Dia mbola mety koa zany hoe asa alefany Rivomamy satria fa be dia be zao ny olona mitady hoe zay mbala mila zanan-trondro, zay mbala mila zanan-trondro. Ilaina ny fanomezana fiofanana ireo tantsasy sy ny mpiompy mba ampitombona ny vokatra mifanaraka amin'ny filanimponina. Dia mety hoe mahita fanofanana izy zany dia ho an'ireo sasany izay mampiatra tokoa an'izy hanamavanana amin'izay zavatra izay zany io le hoe tonga dia ampiarahana amin'ny zareo ety fotony manaraka azy ety akaiky ety ny teknisianina sy ny mpanara-maso rehetrarehetra ny ekipan'ny tetikasa dia tonga dia miaraka ety araka ny hitantsika ety amin'ny toerana izay tsy diantsika zao hoe ety mihitsy no tongavan'ny teknisianina mampiofana sy manara-maso zany Totoisandroany ny fampafantarana ny fiompiana trondro izay natao teto amin'ny komina Mahavelona ny maraina teo. Nanao fitarainana amin'ireo tompona andraikitra ambony ny ben'ny tanànan'ny komina Antonana ao amin'ny distrika ny Betafy faritra Vakinankaratra amin'ny fahatapahan'ny tetezana iray any an-toerana miteraka olana amin'ny famoahana vokatra any an-toerana izany Kolo TV Antsirabe. 10 volana izay no nahatapahany ity tetezana antsoina hoe Ankelosoa ity ato anatin'ny komina Antonana distrika ny Betafy faritra Vakinankaratra. Ity lalana ity izay famezivezen'ny vokatra sy ireo mponina aty an-toerana ary manodidina ny 400 taona isan-kerinandro ny vokatra mivoaka ahondrana miakatra makany an-drenivohitra sy eto amin'ny faritra Vakinankaratra. Vokany kiatso ny famoaham-bokatra ary mizaka ny vokatra teraka izany ireo tantsaha. Efa nisy ny fanarana ireo tompona andraikitra ambony ny ben'ny tanàna mahakasika ny fahasimbany ity lalana ity saingy tsy nahitam-bokana izany hatramin'izao. 57 km mialana Antsirabe dia misy déviation 11 km
dia miala 3 km amin'ny arabe iny zany misy an'le tetezana tapaka io. Tena faty antoka tanteraka na ho an'ny commune na ho an'ny région na ho an'ny mponina zany ny fahatapahan'io lalana io. Ministre ny travaux publics taty Antsirabe tamin'ny herinandro efa napita tany amin'ny député hoe mba teneniny ministre fa nyteneniny ministre dia hoe route nationale anjara ministre fa anjaran'ny gouverneur manao an'ireny lalana makany ireny ka tsy hainay tsony zany hoe izy ny tena tokony hanao inona fa zahay aloha zao marary mila fanampiana amin'ny lafiny rehetrarehetra zany mba ahafahantsika mampandeha ny ekonomia ao amin'io faritra io. Araka izany tena indray ny andraikiny avy hatrany ny avy eo anivon'ny commune Nanantonana amin'ny fanamboarana vonjimaiky ity lalana ity na dia tsy manana teti-bola entina hanamboarana izany aza ny commune. Manoloana izany indrindra dia manao antsoava amin'ireo malala-tanana ny ben'ny tanàna amin'ny fanamboarana ity lalana ity. Dia tsy maintsy asiana fanamboarana nefa satria ain-dehibe an'le commune tsy ny commune rurale Nanantonana rery fa Ambomasina Ray Mantolo Nanantonana nilany atsinan'ny fidirana dia nilany atsimon'ny Mandrarivo mampiasa ny tetezana mihitsy. Raha tapaka io zany dia mitoka-monina tanteraka ny tanàna Nanantonana. Io tsy hisy budget amin'ny commune fa mangataka mihitsy ho an'izay malala-tanana rehetra afaka manampy ny commune tsy nitao-trano tsy efa nirery fa isika miaraka mino fa tokony havita zavatra. Andrasana araka izany ny tamberina andraikitra tokony ataony ireo tompona andraikitra ambony aty amin'ny faritra amin'ny fijerevana manokana ny tombotsoany ireo vahoaka indrindra amin'ny fahasimban'ny fototra-avitrasa tahaka izao. Lafo vaovao hafa tanteraka kosa iray dia hiavaka ny tolotra mandritra ny fetany farantaona ho an'ireo mpanjifan'ny Canal Plus eto Madagasikara. Misy ihany koa ny chaîne vaovao ho an'ny ankizy mandritra izany gato Andriatsila. Mizara roa ny tolotra omeny Canal Plus mandritra ny fetany farantaona ho an'ireo mpanjifa hatrizay sy ho an'ireo mpanjifa vaovao. Anisan'izany tolotra zany moa zany dia ho an'ireo mbola tsy mpanjifa aloha zany dia 50 000 ariary amin'ity manomboka 19 novembre ka hatramin'ny 31 décembre zany dia efa afaka manjifa Canal Plus ao anatin'izay ny matériel ny installation sy ray volana amin'ny bouquet access. Isy ny fanomezana mandritra ny 12 andro ho an'ireo manao réabonnement miankina amin'izay tolotra fampiasan'ny mpanjifa tsirairay avy. Isy ihany koa ankilan'izay ny chaîne du Père Noël natokana ho an'ireo ankizy. Ankoatr'ireo manandoy sitraka ny MyCanal avokoa ireo mpanjifa rehetra. MyCanal zany application izy io gratuit ho an'ny mpanjifanay rehetrarehetra zany hoe rehefa manjifa Canal Plus ianao dia efa manana accès gratuitement amin'ny MyCanal io ahafahan'ny mpanjifa manaraka ny télé arakaraka ny abonnement arakaraka izay toerana tiany na tomobile io na makaiza io dia raha ohatra moa zany izy ohatra mpijery baolina ohatra amin'ny Canal Plus Sport ka tavelany anaty embouteillage dia afaka izy mandeha mamelona ny MyCanal zany dia manaraka an'ilay match ao amin'ny chaîne Canal Plus Sport ity. Tafiditra anatin'ny fankalazana ny krismasy sy ny fety faran'ny taona avokoa ireo tolotra rehetra ireo araka ny lohahevitra ny safidiana manao hoe ireo fety miaraka. Tontolon'ny tsipika netibe kosa indray dia ny atoandro teo no nigadona teny Ivato ireo mpilalao tsipika netibe malagasy avy niatrika ny mondial izay nitanterahana tany Espagne. Tamin'ny fomba mametriketrika nofo nandraisana ny faneva izay voahosotra ho tompon-daka tamin'ny tir de précision vice champion du monde kosa isika tamin'ny triplette. Henri Florian. Taoriny fiatrehana ny lalao fiadiana izay ho tompon-daka eran-tany eo amin'ny taranta tsipika netibe junior izay notanterahana tany Espagne. Androany no nigadona teny Ivato ireo mpilalao malagasy rehefa avy niatrika ity fifanintsanana iraisam-pirenena ity. Nangotrokotroka ny fitsenana ireo mahery fonony malagasy teny an-toerana indrindra fa ny nandraisana ny faneva Ramanandre Tsiory izay voahosotra ho tompon-daka eran-tany teo amin'ny tir de précision sokajy lehilahy junior. Votsitra teo am-pelantanantsika kosa ny amboara ho an'ny olona telo miaraka teo amin'ny sokady junior ity. Niondrika teo anatrehany zareo frantsay isika tamin'ny lalao famaranana tamin'ny isa 13 no 1-12. Tompon-daka lefitra araka izany ny ekipa malagasy teo amin'ny olona telo miaraka nandritra ity fiadiana izay ho tompon-daka eran-tany ho an'ny tarandra tsipika netibe ity.
zay va dia antsika maresaka ivelany dia olona 10 no maty tany Soudan vokatry ny fifandonana teo amin'ny mpitandro ny filaminana sy ireo mpanao fihetsiketsihana izay manohitra ny fanongana mpanjakana an-dranga ny 12 oktobra lasa teo fanadina. Eto amin'ity sary ity no ahitana mpanao fihetsiketsihana izay misy mitifitra amin'ny bala tena izy. Ity hetsika ity izay nifarina tamin'ny fahafatesan'olona sy faharatran'olona maro. Nanohitra tamin'ny herin'izy rehetra ireo mpitandro ny filaminana anakanana izay hetsika izay. Mpanao fihetsiketsihana sy mpanao gazety no nosamborina, notapahana ihany koa ireo tambazotra tserasera rehetra tany an-toerana. Nateo aza nefa izany rehetra izany dia tsy nanakany ireo mpanao fihetsiketsehana hanohitra ny fanonganam-panjakana an-tranga tany Soudan ny 12 oktobra lasa teo izany. Ireto farina izay mitaky ny hanafanana ny conseil militaire sy ny comité de sécurité izay natsanga ny Omer El Béchir. Ny andro ny omaly 17 novambra izay andro tokony namindrana ny fahefana ho an'ny vahoaka saingy nanakana izany ny fanonganam-panjakana izay notanterahany Jeneraly Abdel Fattah. Ity zava-miseho any Soudan ity izay toerin'ireo fivondrona ny firenena hafa. Raha nambariny sekretera mpanjakana Amerikanina efa nanaiky ny ampitratra ny demokrasia tena izy Soudan, ny fiverenana amin'izay fanekena nataon'izay no ahafahany mahazo ny tosika avy amin'ny fivondrona ny firenena hafa. Dia ny maresaka iraisam-pirenena manakatana vahoaka amin'ity andro andiangatrany ao nanaraka izany soava tsara daholo tompoko. Cyberbike est compatible avec votre console Wii ou PS3. Disponible de suite chez Batimax Intaha pour un prix remisé à 240 000 arias. Offre valable jusqu'à l'épuisement de stock. Batimax, la qualité au meilleur prix. 5G Batelma, des actualités unies, dynamiques et renversantes dans le journal TV.